tolorana W isa roapolo ny EPP tsy mavaobe ao amin'ny Zapy Morondava 4 androany ka tonga nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrikany Morondava sy ny talepatra ny fanabeazam-pirenena ary ny lehiben'ny fiara-piadidim-pampianarana eto Morondava. Nandritra izany nolazan'ny solombavambahoaka fa entitra ny fanaraha-maso amin'ireo fotodrafitrasa izay mbola tsy vita ary tokony hotokanina ary efa misy ny fandaharam-potoana eo anivon'ny fitondram-panjakana fohibeny amin'ny hitokanana azy ireo. Maro ny hitako izy ianao fa maromaro koa nefa vita sy tafapetraka ary mety maromaro bebe kokoa zany efa ataoko hoe mendrika fa hitokanana zao atsoatsy. Izay moa le fandarana asa-panjakana io tsy mora tsisy tokony fanomezan-tsiny mihitsy satria manerana ny Madagasikara betsaka ny asa ataon'ny ministera fanavaozam-pirenena ary teraina manokana mihitsy ny asa ataony indrindra moa ty amintsika ty amin'ny faritra Menabe fandroany fahatelo zao zay ny manao an'reto fizarana W reto ary ankoatran'izay ihany koa dia misy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa rehetra izay efa mipetraka ty atoerana ary marina koa moa tena koa fa mila jerena akaiky satria mbola betsaka ny fotodrafitrasa tokony mbola vitaina ary ataoko fa vita moa izay ny fotoanan'ny fifidianana tonga ny fotoam-piasantsika zao ary famorosan'izany kofony zao zao fijerenay mirahalahy miaraka amin'ny andrematoa taleparitra zao eto amin'ity toerana ity ity miasa ary dia nitokonena fotsiny dia hoe mijerena akaiky daholo fa fotodrafitrasa reo satria raha ny toromarika avy any amin'ny andrematoa filoham-pirenena noraisina dia ny toromarika ny mazava mila vitana araka ny tokony atao ary farafahaingana indrindra ireo fotodrafitrasa rehetra ireo na ao amin'ny fanabeazam-pirenena moa zany amin'ny ministera fa amin'ireo ministera maro dia maro tatitra efa azonay zany efa fanta satria betsaka nefa nametraka azy kampania zay fa fotoana fotsiny sisa nisana dia irosa amin'izantsika. Mandritra izany ihany koa ny ilazan'ny talepatra ny fanabeazam-pirenena fa isy ny fanaraha-maso entitra sy fanandraikitra ho an'ireo mpampianatra izay efa subventionné nefa mbola mandray vola amin'ireo ray aman-dreny amin'ny alalan'ny maha-mpampianatra frama ihany ary tsy anaiky izany ny talepatra ny fanabeazam-pirenena atao anatin'ny faritra Menabe. Amafisina ihany koa ny fanaraha-maso amin'ny azo volena eny amin'ireny sekoly ireny mba ho tanteraka ilay politika ny fanjakana amin'ny hoe sekoly maitso ka arahy maso ireny azo ambolena eny an-tsekoly ireny. Ato anatin'ny faritra Menabe zany efa fabeazana mihitsy ndreo satria misy an'izay fandaharam-pibeazana aty an-tsekoly dia mahakasika resaka tontolo iainana zay fikajiana tontolo iainana be da be ny any anatin'ny sisko any anatin'ny sekoly isan-karazana zay manao an'izay raha hitantsika fa misy sekoly tena hoe maitso fa io ma tsy lozan'izay ataoko hoe misy azo volena indraindray tsy voara-maso fa mampandray anjara an'ireo mpianatra reo zany izay ny sekoly tsirairay fa hijerena akaiky mahakasika an'izay hoe aiza ny sekoly manao fambolikazo satria mbola tsy taritra koa atao fambolikazo dia mbola azo arenina zay azo volena ataoko hoe tsy mitsiraraka ny tontolo izay. Ny fanjakana koa zany efa miezaka manala ny vesatindray aman-dreny zay mahatonga an'ireny hoe mpampianatra mahazo famatsiana avy amin'ny fanjakana. Nahatratrarana ny mpampianatra iny dia noho ny fidinana fotony ataon'ny graine na lalàna hoe ay ve misy mpampianatra efa mahazo subvention nefa dia mbola alohan'ny ray aman-dreny ny karama. Efa izay moa zany efa anaovana antsoavin-dreny tamin'ny fidiran'ny mpianatra hoe efa tamin'ny toromarika natao amin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny alalan'ny conseil des ministres tapaka tamin'ny conseil des ministres hoe ho amevanina ny charge ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny zaza aty an-tsekoly. Dia iny ma efa hita fa misy fanapakevitra fandraisana zany hoe nasana mitsafidy le mpampianatra hoe na izy aka ny karama alohan'ny ray aman-dreny na izy janona zany ny subvention efa nanao safidy moa izy hoe aleo ilay subvention tohiza satria zay koa moa zany anisan'ny marika izy rery no mpampianatra frama sisa tsy voarecruté ny sekoly.